mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika revako malalatra hatry ity zoma fa 4 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny marika toko fa 13, marika toko fa 13 ny andininy fa 4 ka hatramin'ny andininy fa 7 vakiny minaran'i Jesosy. Fa amin'izany androany raha afaka izany fahoriana izany ny masoandro amaizinina ary ny volana tsy aneho fahazavana ary ny kintana iraraka avy any amin'ny lanitra ary ozongozonina ny hery izay eo amin'ny lanitra ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra ary amin'izay dia aniraka ny anjely izy ary anangona ny olom-bo hidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra ary mianara ny fanoharana ny amin'ny afiafy. Raha vao manarika ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia ao koa fantatrareo fa efa akaiky eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Fa amin'izany andro na ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjely any an-danitra ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Mitandrema, miambena ka mivavaha fa tsy fantatrareo izay hiavian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona mandeha hivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony ka samy notolorany raha rahany avy ary ny mpiandry varavarana dia nasainy ambina tsara. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro fiavian'ny tompo-trano na ho hariva na ho mahatonalina na ho maneno koa na ho maraina fa ndra ho avy tampoka izy ka mahita anareo matory ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena. Ny andininy fa 13 mitandrema, miambena ka mivavaha fa tsy fantatrareo izay hiavian'ny fotoana. Ity volana novambra ity moa rehefa malala ny lohahevitry ny mofinaina dia ny hoe tsenao amin'ny fiaviany ny tompo. Fitaomanantsika izany hieritreritra ny fiavian'ny tompo. Fitaomanantsika hiomana amin'ny fiavian'ny tompo. Fiavian'ny tompo amin'ny krismasy izay mazava ho azy ao anatiny satria hiditra ny adventsika ity volana novambra desambra ity. Fa eo koa ny fiavian'ny tompo eny amin'ny rahona lanitra. Ary dia izay fiavian'ny tompo eny amin'ny rahona lanitra ireny asehoan'ny marika amin'ny toko fa 13 ity. Mitandrema ianareo, miambena ianareo, mivavaha ianareo fa tsy fantatrareo izay hiavian'ny fotoana. Rehafako miara-miaika isika ankehitriny fa mihamangatsika ny fon'ny olona maneran-tany amin'ny antsoina hoe fivavahana. Eto Madagasikara moa dia hitantsika tsy hitako na fenina raha ohatra ka mahatsiaro isika zoky ray aman-dreny ataovy hoe ny olona 50 taona ny mihoatra dia mahatsiaro fa Antananarivo any amin'ny taona 70, any amin'ny taona 80 dia mangina rehefa alahady ny andro. Tsy misy tsena rehefa alahady ny andro. Feno ny fiangonana lahady hariva mianatra sekoly alahady, lahady hariva any amin'ny sampana ary tsapanao fa izany hoe andeha hivarotra lahady izany na hividy zavatra lahady na hiantsena lahady, zavatra tsy dia fanao ny kristianina tany amin'ny taona 70-80 tany ho any. Dia atoy any atenatena ny taona 90 aza. Fa amin'izao andro ankehitriny izao efa tsy izany intsony. Marina fa feno ny fiangonana, marina fa miditra indroa, intelo, inefatra ny fiangonana sasany. Fa raha mijery sika eto Antananarivo dia ny alahady efa manahaka ny any amin'ny tany any andrefana. Toa fotoana
fitsangatsanganana lahady maraina tsy miangona tsy mianatra sekoly alahady ny ankizy manao pikinika andrandray feno ny toeram-pitsangatsanganana isan-karazany maika moa fa izany hoe pasika zany dia tamin'ny fotoanandro zany hoe pasika zany telopolo taona lasa efapolo taona lasa dimapolo taona lasa izany hoe pasika zany de fotoan-dehibe mihitsy teo amin'ny olona fenony fiangonana miakanjo fotsy manao akanjo mihaja andeha iangona zany krismasy sasakalin'ny krismasy zany misy batisa isan-karazany mahatsiaro an'izany avokoa ireo zoky ray aman-dreny rehetra ary am'izao andro ankehitriny zao rehefa akaiky ny pasika akaiky ny pentekosta ny plazy any amorontsiraka rehetra feno mpiangona Antananarivo sy ny manodidina rehetra lasa mandeha mamonjy fitsangatsanganana aiza any amorontsiraka rehetra any ka afaka miteny eny ka miangona koa nge zay ihany fa ka moa Andriamanitra ampiangonana ihany Andriamanitra nge misy amy toerana rehetra Andriamanitra nge misy koa na eny amy plazy ary Andriamanitra nge misy koa sady afaka manao masikita afaka manao brochette sady mivavaka nge zany moa lazain'ny olona rehetra asa tokoa afaka miaraka tokoa ve zany afaka miaraka tokoa ve zany toe-javatra zany asa fa izay ny toetran'ny olona ankehitriny ny tsy foy ny plaisir tsy foy lay fahafinaretana izao tontolo zao de tsy foy tsony ary hotsika manao hoe Antananarivo de hitanao tsy mila mandeha lavitra ianao tsy Antananarivo ihany io fa ny toerana maro am'ireny fomparitany de hitanao hoe rehefa lahady ny andro de indraindray mangatsika ny olona tsy kelikely ary na de fotoan-dehibe ao anatin'ny fiangonana marina fa amy kristianina moa tsy misy fotoan-dehibe fotoana kely fa na izany raha manamarika ihany ny hoe krismasy taom-baovao pentekosta paka sy ny tahaka zany de zao tazanao fa toetrany efa tsy sazoko ary ndraindray am'jena fitoam-pivavahana toe fambanjavatra lay vavaka lay fiainam-bavaka lay ataotsika hoe lay zavatra ara-panahy lay zavatra spirituel to zavatra tsy de asian'ny olona zava-dehibe itsony hotsika tamin'ny mofinaina afakomaly manao hoe efa miaina ny rivotry ny andro farany anitatsika fa izay lay ambaran'ny ireo Saint Augustin nambarany zany Martin Luther nambarany zany Mélenchon nandesaka an'zany Petera mazava ho azy eo misoratra ndresany Paul nazava an'zany hoe ho avy lay antsoina hoe apostasie natsoina hoe apostasie afa amy teny grika hoe apostasis teny hoe apostasis de zao abandon ka ny fiangonana moa de raha natsoina hoe apostasis na apostasie hoe abandon de la foi ary tazanao zany am'izao tonjato iainantsika zao fa efa mitsipaka ny finoana ny kristianina ny tany kristianina maro be de be nefa mandahan'Andriamanitra be de be nefa tsy tafiditra ao anaty lalam-panorenana lay firenena intsony izay firenena kristianina nandritra ny 2000 taona nandritra ny 500 taona firenena kristianina ny aina to anatin'ny kristianina de zao ndraindray ara de zao tsapa lay apostasie tsapa eny anivony zao andro eny atsika zao lay fitsipahana lay finoanan'i Jesoa fitsipahana lay fivavahana kristianina ary be de be ara-maneran-tany nefa trano fiangonana asa musée sisany trano fiangonana lasa atao hoe musée tranom-bakoka sisa lay tranon'Andriamanitra lay trano nandoliana lay trano nanomezana voninahitra an'Andriamanitra lay trano nahitany ireo zoky teo aloha fitahina ka nahatonga atsika nandova zao civilisation namiratra nandritra ny 500 taona mitondra n'izao tontolo zao nandritra ny 2000 taona de ankehitriny tazantsika fa lasa musée ny toeram-pivavahana maro sasany ary moa tsy musée fa de fa namidy efa lasa fotoana ny apostasie ary mamperitreritra zany riavako malala mamperitreritra raha ohatra ka somary manompo maso no tara ny fiangonana teto Madagasikara isika ka te hitaona ny sainao manao hoe nanahoana moa reo taranaka voalohany reo première génération ireo taranaka voalohany tam'zany antsoina hoe nandray ny fivavahana kristianina zany sy isika taranaka teorina 200 taona nelanelany 200 taona ro taranaka voalohany nandray ny fivavahana kristianina teto Madagasikara taranaka voalohany zay tia hampatsiaro anao an'izany any amy taona 2016
any amy taona 5 Rasalama Martiora nanaiky namony ny ainy ho an'ny filazantsara nahafoy ny zavatra rehetra ary indrindra ny aina tamy fahamasinana nahavita nandoro nahafoy ny sampiny mafy be nge zany hoe mpanjaka vavy nanaiky nandoro ampahabe maso ny sampy zay efa notompona nandritry ny 10 taona de nanaiky nandoro any zany hoe dorana sampy efatra amin'ny andro nandrinam-pony merina 10 taona mahery nefa nipetrahany io sampy io tao andapa sy tamy toerana maro samihafa 10 taona mahery 70 taona akory ary fa izao nodoro an'ilay mpanjaka nodoro adorako ny hafahana firy afaka malalan'ny kristianina sa manao an'izany am'izao taranaka iainantsika zao metram-panontaniana manahoana ny fitiavan'ny olona zany fandrosony zany manahoana ny fitiavan'reo taranaka tany aloha zany hoe fianarana taranaka voalohany misy ndray tiapatsiaranao atantarany mpianatry Thomas Bevanna voalohany mpianatry Thomas Bevanna voalohany a David Jones de antsoina hoe Berora zanak'ilay mpanjaka izay Toivondro fisatra ny anarany fisatra zay mpanjaka Toivondro nanana telo menada izy dia nivavy anakiray amony nambady frantsay nivavy ny lahy anakiray antsoina hoe Jean René mpanjaka tao Tomasina ary fisatra kosa mpanjaka Toivondro fa i Thomas Bevanna sy David Jones de tany amin'ny fisatra ny nampianatra ary ny zanaky fisatra ny voalohany nampianariny David Jones sy Thomas Bevanna vo nigadona atao Thomasina izy aty amin'ny fiandohany volana aogositra moa fa septambra izy faraparany aogositra 2016 nanomboka nampianatra izy io tovolahy antsoina hoe Berora io izay tonga teorina taizan'ilay frantsay antsoina hoe Sylvain Roux ary malagasy voalohany nianatra tany am'izany antsoina hoe École Polytechnique de Paris zany hoe ny première promotion na ny mpianatra David Jones sy Thomas Bevanna voalohany tany Thomasina de izao nianatra tany amin'ny École Polytechnique de Paris eny tsy tonga hatramy faro maty izy teo amy taona fahatelo maty tany Frantsa izy fa ilazana manao hoe nanahoana moa ny etaeta ny finiavana reo taranaka voalohany tamin'ny fitiavana fianarana ny teto Antananarivo de tsy hita-pesipeseny na fitiavan'ny olona fianarana ny fitiavan'ny olona ny fitiavan'reo taranaka voalohany an'Andriamanitra namony ainy miery nge zany hoe mivavaka zany hay miery any anaty ala any anaty tendrombohitra any atapo tendrombohitra any Andavabary any Andavabato miery ny amin'ny fivavahana ary ianao ankehitriny ny atsaran-tarehy ny fiangonana omenanao dabilio tsara-tarehy ao am-piangonana rehefa misy karipetra tsara-tarehy itsahina ny feo efa tsy mila maningila tsofona tsony fa efa tonga eo ampoti-tsofona satria misy micro tam'izany fotoana zany ange maningila tsofony tsy efa nanina ange nanaovana ny fiangonana io kelikely fa nanina ary tsy mona fiangonana ngeza be ka tam'izany fotoana zany ange anaka tsisy micro e de tsy maintsy atao kelikely de maningila tsofona miaina ary ianao zao sambatra tonga eo ampoti-tsofona saingy zao ankehitriny tsapa manera-tany antsoina hoe apostasie ary na ny frantsara zay matetika laitsika tahaka moa raha mitenitsika hoe laïcité tsy io laïcité io ange ny tantarany laïcité tena mariny tsy io endrika hitantsika laïcité io mihitsy tsy io le laïcité nangatahany ny divana tany amin'ny tany am-piandohana tsy io mihitsy la izy ary tsy tokony adinoana fa natonga ny tao ambadiky ny fangatahana ny laïcité ary ange ny protestanta tamin'ny fotoan'andro ny antony nangatahan'ny protestanta ny laïcité tam'izany fotoana zany tsy hoe fandavana ny fivavahana sanatry ny vava fa mba hatonga ny protestanta afaka hiditra tao anatin'ny raharaham-panjakana sy ny fanaovana politika fantatry reo mahita tara tsotra rehetra zany fa ny protestanta nandritra ny taona maro dia sady tsy nahazo nanao politika tsy nahazo niditra asa-panjakana na hitatsika dre masarika tamy tatindray maka ny resaka momba ny masakra de Saint Barthélemy isika nijaly be ny protestanta tany Frantsa
voailika tsy tafiditra tao anatin'ny raharaha-mpanjakana sy ny raharaha-mpiaramonina izy de ny vaha olona hitany de zao manao hoe aoka olona ika ny fanjakana zany hoe aoka tsy hidirany fivavahana ny fanjakana ka tsy hidiny fitondram-panjakana zany hoe tsy tsy jerena ny maha-katolika na maha-protestanta fa aoka halalaka zay ny tao anatin'lay izy tao ambadiky le izy de ny hoe aoka halalaka ny tsy anavahana na inona na inona ny fandraisana andraikitra ny fanjakana fa aoka afaka mandray andraikitra ny protestant tao anatin' zany fatatsika nomboka tamin'ntsony monarchie de juillet ny ambadiky zay rehetra zay a tao ambadiky monarchie de juillet zany hoe tao aoriana ny tondrany iny de nihitra be deaibe ny protestanta nge i Jules Ferry protestanta nge i Clémenceau be deaibe reo protestanta tamin'ny fotoan'andro re avako hotsika manao hoe saingy ankehitriny de manjaka manerana an'izao tontolo zao ny apostazia ary zaika ny tany protestanta izay nitaky ny fahafahana mivavaka malalaka nitaky ny fahafahana mivavaka ampitiavana tsy akan'eritery zany tamy protestanta zany zazia ankehitriny voalohany manelo ny miazona ny fivadiana amin'ny finoana mampatahotra mihitsy homosexualité ny fanalanjaza sy ny sisa rehetra fa ty fivilian-dalana maro isan-karazany ny fiavahany ty de saky hitanao any am'reo tany protestanta izay ny voy ny fahafahana kristiany ndravako malala hoy ny tompo eto mitandrema miambena ka mivavaha akaiky ny tompo mimarika angamba misy itery manaka efa ela angezandro pastery efa ela no nitorina manao hoe efa akaiky ny tompo ny akaikitsika tsy akaiky ny tompo samy manana ny fotoana isika ny zava-dehibe tsy ny fametrahanao fanontaniana hoe roviny zany efa nytenen'ny tompo manao hoe aza mametraka an'izany fanontaniana zany hoe rahovina fa hoy izy amin'ny andiny manao hoe fa amin'izany andro zany tsy misy mahalalana de ny anjelany an-danitra ary na ny zanaka ny tiany Jesosy tenena de zao tsy ny fametrahanao fanontaniana hoe rovina ny zava-dehibe tsy zay ny zava-dehibe fa miomana ny ankehitriny miomana ianao voalohany de zao mitandrema ina dikany hoe mitandrema ina dikany hoe mitandrina manao eo anoloanany andrina mpanjiny tsara zany fa efa akaiky ny tompo mitandrema fa betraka ny fandrika betsaka ny zavatra mampenjera mampiala ny olona amin'ny finoana vetsy lay raha tsy hitatsika mandray ohatra be dehibe amy tanindrazantsika teo Tananarivo isika sy ny manodidina atsika rehetra tsika eto ny miaina na ny toerana maro samihafa hitatsika mitandrema fa izao vetsy lay ratsy betsaka mitobaka ny faly topitondrateny ny fahafahana hafahafa izay manimba ny fitaizana manimba tsy misy kajy taona intsony fa dia ny fahafahana manimba isan-karazany tazantsika ny herisetra ny finoan'olona mampiorokoditra mitandrema hoe ny tompo manao hoe mitandrema zany hoe aza variana aoka iambina hoy izy amy faharo miambena dikany hoe miambena de aza variana aza matory ary de zao izy mivavaha lavako malala manafatra Jesosy eto engane tsy kristianina variana anjo ny andro lany ny fotoana nge be dehibe ny azo atao hoe betsaka ny mitarika ny olona tianao an'zao zavatra anakoroa lavako malala eto mpamarana no mahatonga ny olona ataotsika hoe manota fa maninona moa ny olona ny manota fa maninona moa itsika ny manota ny olona nge itsika mahafantatra ny antsoina hoe ota okazava fa tsy manota itsika raha tsy fatatsika ny antsoina hoe ota fatatsika mazava tsara natao hoe ota zay ny mahampanota atsika fa manota isika rehafako malala satria miteny ka satria nge izao na satria izao manota isika voalohany satria mahita lafin-javatra mahafinaritra vetivety toy ny mety vetivety toy ny mahafinaritra vetivety lay fanaovana lay ota dia toy ny zavatra iverytsika mahafinaritra vetivety mahavonjy vetivety sy ny sisa rehetra ary dia ohatrany mahita tsiro ny vetivety am'lay fahotany takizay nahazondraha vehivavy na izy mivady tao amin'ny saedena
nahita ty ny lafin-javatra vetivety toy ny mahafinaritra vetivety nytenenan'lay mianarana manao hoe raha izay ianao a hoaniny io fa zao ange miteraka fifaliana vetivety hoy ny teny frantsay hoe satisfaction immédiate mahita fahafaham-po vetivety zay ny mahatonga antsika manota fa ny faharoa de zao koa ny mahatonga atsika manota koa de zao kamo miezaka, kamo manao effort, kamo zay tsy te hiezaka vetivety, tsy te hiezaka, tsy te hiasa, tsy te anatratra tanjona sy ny tahaka zany dia mora latsaka ao anatin'ny fahotana. Ary dia ndrandray aza tamoraitsika lay izy tak'izay nitranga tamin'ny bokin'ny Amosa de niteriny hoe miomana tsara nareo eo amin'Andriamanitra, Joela sy Amiosa samy miteny andreo Joela sy Amosa miomana, aza variana satria ndraindray amaivamaivany olona lay fahotana hoe eny Andriamanitra nge be famindrampo Andriamanitra ka zay ota kely iny ve mo tsy inona mo tsy maninona nge iny amaivany olona zay zavatra zay nefany ny bokin'ny Amosa mpaminany de fandrika satria eny Andriamanitra nge tsara foana de mbola mandeha ny toe-karena, mbola nanan-karena ihany, nandeha ny varotra, nandeha ny économie nefa tao anatin'izany rehetra zany de eny afetsifetsena kely corruption kely iny ve mo de maninona zavatra kely iny ve nga mo voatery ameny mahanitra fa nga mo voatery eny Andriamanitra eo foana de misy fanamarina tena isan-karazany madinidinika mahajambena ny maso toy ny fanamaivanana ilay ota ataontsika hoe mahazatra tahaka ny nataon'ny Petera ndray maka Petera nge raha namadika an'i Jesosy tsy hoe nilazan'izany ampaham-be-maso fa teo am-pitanina nafo, mitany nafo Petera, mitany nafo de eo mamindro eo de misy olona miteny, misy vehivavy miteny aminy hoe enao koa isan'io Galileanina io, de hoy Petera za tsy isany. Zavatra madinika kely, zavatra banal hoy nareo miteny frantsay, zavatra tsy de manahoana loatra no eritreretina nefa zay de ampy namadihana ny tompo. Ndraindray iverintsika fa nga mo mamadika ny tompo amin'ny alalana zavatra goavana be teneniny ery natao any ambadika any, tsy zay nange mamadika ny tompo fa mamadika ny tompo amina zavatra kely everina ho tsinitsinina mihitsy ary no mamadihana ny tompo. Fa nga mo Petera araka drasantsika tao zavatra teniteny tsy fantatro isika tsy miaraka aminy fa impiry koa mo tsika ny tsy manao an'izany ary sanatriany zany ndray manao hoe ina mety ataotsika ohatra asa tsy fantatro, misy zavatra asain'ny tompo atao ekenao anatrehan'Andriamanitra fa atao za Andriamanitra dia anaika hivavaka hamaky baiboly isan'andro, zany nataonao amin'ny faneken'ny mpandray. Za Andriamanitra manaiky hiazona ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba, za Andriamanitra manaiky be de be mifanekena nataonao fa vitanao ve zany, voazona ve zany? De misy fakaiza amin'ny an'i Petera sanatriany zany hiteny an'izany tsika sanatria tsy hanameloka anao fa mba hahatonga anao tsy hanamardena kosa. Ny afaka malala mitandrema, miambena ka mivavah. Ny tompo eto tsy mampitahotra sanatriany vava fa maberitreritra, mamaika ny tompo tsy ny tsara, mamaika ny tompo tsy ny hanameloka atsika, mamaika ny tompo tsy ny hanamboatra elo ho atsika fa nanamboatra fiainana mandrakizay ho atsika. De eto ny tompo miteny am'izao volana novambra efa maty vahifariny zao, tandrema, miambena, mivavah. Vavakisika tompo am'soranao zay anao ny amin'ny afatra ao zay mamperitreritra anay fa misy ny farany ho avy ianao eny amin'ny raha ho any lanitra ary amin'ny fotoana tsy hanapoizana iazy, tsy hanapoizana zao tontolo zao. Ary hoy ny soratra masina manao hoe na de zay maso na zay nanombonao tamin'ny azo fijaliana dia hita ny fiavianao. Mamperitreritra anay ianao tompo tsy ho variana, mamperitreritra anay atsiary fa zao andro iananay zao dia mandrakariva ahitanay fiemorana, fangatsiahana noho ny fitiavan'ny olona fahafinaretana, noho ny amafin'ny fiainana, noho ny lafin-jahatra maro samihafa de mihamangatsika ny fon'ny mpino. Tompo manafatra anay ianao, mitandrema, miambena ka mivavah. Ataovy hiainanay tompo zany toe-panahy tianao ho tafiana izany. Aty anatinay ny fanahinao masina, ahatsiarovanay fa mpanomponao zahay, zanaky ny fanjakanao ary de
tsy zanako zao tontolo zao ka atao aminao anome voninahitra anao hifikitra aminao ary indrindra hiambina satria manomana mandrakizay ho anay ianao. Mamela anay tompo raha variany zahay. Mamela anay raha manadiny fa miandry anay ny fiainana mandrakizay. Mamela anay raha toka tsy tsaronay akory fa ho avy eny amin'ny raha ho an-lanitra ianao tompo. De avao azy ny fanoratenanay mba ho kristianina mitoetra tsara amin'ny finoany zahay. Avao azy ny toetra anay mba ho kristianina azonao ianteherana izahay amin'ny fiainana isan'andro. Kristianina marina, mahitsy, masina. Misaotra Jesoa. Amen.